Sabata ny andro, sabata fiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra. Fifaliana indray ny miaraka amintsika mpiara-mianatra lesona sekoly sabata amin'ity maraina ity afaka andinika indray ny lesona fahafito isika amin'ny bokon'ny Josoa, ilay hoe leson'ny finoana. Fa le miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary tononona mandrakariva ho anao ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anao sy ny ankohonanao. Ka ingany ity fiaraha-midinika ity dia mba hitondra fanavaozana, hitondra ainga vaovao indray, fanaramana vaovao indray eo amintsika tsiraray avy. Miarabanareo mirahavavy indray tafahoana somatsara amin'ity fotoana ity izay inoko fa anafana tanteraka izao fotoana izao ianareo. Milohan'izay nefa dia andeha isika miaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra eo, ianao tokoa no niteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, ka indreto izahay mikohoka sy manome voninahitra ary manamasina izao andro be voninahitra izao. Ankehitriny dia araka hianatra ny lesona sekoly sabata izahay, mangataka anao mba hamela ny helokay ary hanala ny hevitra mampisaraka anay aminao, ary irinay koa ny fanena masina mba arotsaka ao am-ponay, azonay mandray tsara ny teny izay tianao ambara aminay. Mitenena Jehovah fa vonina hiaino anao izay. Minaraka Kristina angatana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny andinina atao tadiana dia andinina izay azo lazaina hoe ao am-bavantsika, fa iangaviako ny namako ato mba anao an'izany amin'ny feo mafy. Lesona fafito, fahatokiana tanteraka, fiakofana ao anatin'ny ady. Tsy anjery, fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao izany rehetra izany. Ao Mateo 4:7-8. Aitsika kosa angamba izay andinina izay fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetrarehetra izany. Tamin'ny ity herinandro ity isika, izany hoe resansika androany, dia nahita fotoana manandanja vitsivitsy izay natrehan'ny vaokan'Andriamanitra tao amin'ilay tany nampanantenaina rehefa nomboka hiditra ao amin'izany toerana izany izy ireo. Misy ady atrehana eo amin'ny fiainana, misy ady atrehana eo amin'ny manodidina ny rehetrarehetra. Inona no lahara-pamehana, inona no mahamaika indrindra eo ampiatrehana ny toe-javatra eo anoloanao. Ho zarentsika telo ry izy mirahavavy ny tiniky fanaovantsika eto. Ho anao any amin'ny toerana misy anao any koa, atokantrano, any ambony fiara, ny mpiangonana, amin'ny toerana maro samihafa izay anarahana zao fandarana zao, dia ho zarentsika telo ilay fandaharantsika androany. Ka ny voalohany dia hoe ny fivavahana aloha. Ny fivavahana zany alohan'ny fandresena. Ny faharoa, fivavahana eny amin'ny tendrombohitra. Tandremondray misy mieritreritra andeha hiakatra eny tendrombohitra zany hivavaka. Iny andiny lesona ho resahana. Ary fahatelo, toerana manokana izay tokony hankofanao, hiatrehanao an'Andriamanitra, toerana manokana hivavahana. Izay no resantsika androany ry izy mirahavavy. Ho resantsika voalohany zany le hoe fivavahana alohan'ny fandresena. Fantatsika tsara fa rehefa natao ny fisafona amin'ny tany nampanantenana dia ao anaty saina avy hatrany tsy maintsy hiatrika inona zany isika? Hiatrika ady. Hiatrika ady. Ny ady zany voalohany, ahoana ny fomba, ahoana ny paikady rehetra hiatrehana ny ady ity. Eo anatrehan'izay toe-javatra izay, nisy toe-javatra nefa izay mifanaraka amin'ilay andinina atao tadiana hoe fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ka ao amin'ny bokon'ny Josoa 4:5 no andeha ho resantsika manoloana izay, inona no azo resahana voalohany manoloana izay dinika ifanaovantsika izay. Faly miaraba anareo mianadahy dia faly miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra rehetra. Voalaza moa izany fa hiatrikady ny zanak'Israely eto, ary tsika moa araka ny efa hitantsika hatramin'izay dia mety hanam-pondray izao tsika eto fa mandranitra ny fitaovam-piadiana zany ny fiomanana tokony atao na satria hiatrikady na manomana ny tafika rehetra sy ny fitaovam-piadiana rehetra moa zany. Kanefa hitantsika eto fa dia tsy araka ny eritrerintsika indray ny fiomanana eto fa misy fiomanana ara-panahy mandrakariva zany ny an'Andriamanitra, izay ny tsy ambaratelo ny fandresena rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Ka atao amin'ny Josoa 5:5 manomboka eo amin'ny voalohany zany dia nandidy an'i Josoa Jehovah mba hanao famorana, izany hoe hamora ny taranaka faharoa tamin'ny Israelita zany. Ny famorana moa dia fantatsika fa nampiavaka ny taranaka Abrahama rehetra izy io, didy avy amin'Andriamanitra mihitsy izy io, izay nampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra. Ka rehefa
tsy netiniditra ny tany Kanana ilay taranaka voalohany teo amin'ny Israelita izany, satria tsy natoky an'Andriamanitra izy dia tsy nino izy dia ilay voatery miverina tany anefitra iny dia tsy natao famorana intsony ilay taranaka faharoa, ilay zanak'iry zareo izany. Dia teto izany dia aseho an'Andriamanitra mihitsy fa ilaina ny manavao ny fanekena mialohan'ny hirotsahana amin'ny ady, satria izany ity fanekena izay tapaka teo amin'ilay taranaka faharoa ity dia mila navaozina indray, ary izay izany dikan'ilay baiko hoe mila forana indray ity taranaka ity. Ito famorana ito moa izany dia misy hevi-dalina efatra any amin'ny testamenta taloha izy io, ny amin'ny hoe famorana ny fo, izany hoe nisy heviny ara-panalalina izany ity fiomanana ity dia tsy inona izany fa ilay fialana amin'ny fahotana sy ilay fanarahana ny toromarik'Andriamanitra. Rehefa forana manko ny lehilahy dia fantatsika tsara fa marakitra izy ary tsy afaka manao iny izy aloha mandra-pasitrany. Dia ao anatin'izay fotoana izay izany no ampianaran'Andriamanitra fa tsy ny tanjany amin'ny mahalehilahy azy ny andeha hoentiny miady, fa an Jehovah ny ady. Ohatra mamperitreritra anie izany toy zavatra izany hoe hiatrika ady ianao dia mbola misy fotoana iray ho laniana manahoana fahitanareo izany toe-javatra izany. Anahoana fahitanareo hiatrika ady ianao mbola ratsay, mbola misy fotoana anie hiandrasana hasitrana an'ireo lehilahy hiatrika ady ireo. Kanefa moa raha izay ny baikon'Andriamanitra ikentsika izay ilay andina tao tadina manao hoe fankatsao aloha ny fanjakany sy ny famarina. Azo antoka fa nanaiky tokoa izany izao rehefa vahoakan'Andriamanitra nahatanterana an'izay. Voalohany izany dia araka teny teo hoe ny nanao fanavaozam-panekena izany. Ilay famorana izany araka ny fanazavana teo hoe fanekena tao amin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny taridalana izy dia manambara fa io fanekena io dia amin'ny fotoana io izany no anio valiteny ozy izy. Izany hoe misy fanekena izany atao. Andriamanitra efa nanome fanekena, fa isika izany manaiky indray dia eo izany no fotoana izay anehoana koa ny fankasitrahana mandrakariva ny amin'izay efa nataon'Andriamanitra ho antsika, fa tsy hoe fitakiana tombotsoa, hoe mifanaiky amin'Andriamanitra dia azo tombotsoa, fa fanehoana ny fankasitrahana ny amin'izay efa nataon'Andriamanitra izany ho antsika. Ny araka ny fanazavana teo ilay hoe ny taranaka voalohany dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famorana, fa ilay taranaka faharoa mbola tsy vita. Dia tsy maintsy natao aloha izany fanekena. Natao izany fanekena aloha. Izany hoe tsy maintsy vita fihavanana amin'Andriamanitra izany ny olona anankiray alohan'ny hiatrihany ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainana. Ry mpiara-mianatra namana isa ny zava-dehibe izany taridalana men'Andriamanitra antsika izany, izany hoe na dia eo aza ny mahamaika ny ady hatrehany dia ataovy resy lahatra alohanao fa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo, manaitra indray eo amin'ny tany Josoa 5:5. Dia izao indray voalazany. Ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgal ka nitandrina Pasika tamin'ny harivan'ny andro faha-efatra ambin'ny 10 tamin'ny volana teo amin'ny tany Ai any Jeriko. Mbola manam-potoana indray hiatrehana ny Pasika nefa ady no hatrehana. Ahoana ny fahitanareo an'izany zavatra izany? Inona ny lesona sarobidy mba omenareo omena antsika, omena ny mpiara-midinika ny lesona amin'izao fotoana izao? Ansarana tsiarontsika fa tamin'ny fotoana izay hiaingan'ny zanak'Israely dia nanao ny Pasika io. Izay izany ny Pasika tany Egypta. Tany Egypta. Fa nisan'izay tamin'ireto taranaka faharoa reto indray koa izany dia nanomboka tany anefitra indray izany no tandremana an'ity Pasika ity, izany hoe talohan'ny tamin'ny fotoana izay nitanan'ny Jordana. Dia tamin'ny alalan'izay Pasika izay izany no nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely hampatsiarovana ny fanavodana sy ny fanafahana azy ireo, satria efa tafitany ny Jordana izany, tafavoaka tany Egypta, tafitany ny Jordana ary koa hiatrika ny fidirana ny tany Kanana. Dia io fitandremana ny Pasika io izany no nisan'ny fotoana anankiray izay ankalazan'ireo taranaka vaovareto ny tandindo izay fifandraisany, izany hoe ho amin'ny fanafahana, ho amin'ny fahazahoana ny tany Kanana.
Ny mpiara-mianatra namana izany raha zay ny zavatra hitantsika eto hoe raha zay le lazaina tapan'ny fizarana voalohantsika teo zany de hoe le fivavahana aloha zany hoe le famorana zany fivavahana ny paska zany fivavahana ny laina be zany reo tamin'ny fotoanandro ary inona ny mba antso ho an'ny taranaka ankehitriny manoloana zay toy zavatra izay inona mba antso ataonareo am'izao fotoana zao manoloana zany toy zavatra izany petraka moa teo le fanontaniana hoe de mbola manam-potoana ihany ve zany ianao anaovana zany efa hiatrikady de mivalina zany de hoe tsy maintsy atao zany raha te handresy isika satria ny ady ataontsika eto zany araka ny ampianarin'Andriamanitra antsika ny adintsika zany de tena tsy ara-nofo raha ny tena marina fa ady amin'ny fahavalo ara-panahy izy io ary fiomanana ara-panahy zany no ilayntsika mibahana betsaka mialohan'ny irosoantsika amin'ny adintsika de zay foana moa zany averintsika zany le tsenjery hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de hanampy anareo zany rehetra zany. Hiditra amin'ny fizarana faharoantsika re mpiara-mianatra namana isany inona indray ihany koa inona ihany koa zany no mbola lara-pamena inona koa no mbola mahamaika hitarin'Andriamanitra reto vahoakany reto mialohan'ny hitrehana ny ady inona koa ny lara-pamena inona no maika indrindra araka ny voalazo amin'ny bokin'ny Josoa toko 9:7 de zao ny voalazo amin'ny 9:7 ary tamin'izany Josoa de nanorina alitara teo an-tendrombohitra Ebala ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Io ilay fivavahana eny an-tendrombohitra Ebala moa de azo adika amin'ny hoe tendrombohitra avo. Ebala dia tendrombohitra eo voambonin'ny tany Kanana io no misy azy. Ary ankehitriny ny anarana ilazana ny Ebala io dia lazaina hoe Jebel Es Shemali. Zay zany ny anarana tendrombohitra io amin'izao ankehitriny izao. Ary voalaza teo amin'ny tantara fa ao amin'ny tendrombohitra io no nandevenana ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Ao amin'ny toerana io no nandevenana ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Toerana manokana zany izy io. Mipetraka fanontaniana hoe inona indray no lesona mahazontsika omena, inona indray jala tiana horesahana mikasika an'ity fivavahana teo tendrombohitra ity zany hoe ilay alitara mpanavaozana. Andevaka isika amin'ny Josoa toko 9. Josoa toko 9 manomboka amin'ny andininy 30 sy ny faraka amin'ny 30. Ary tamin'izany Josoa dia nanorina alitara teo an-tendrombohitra Ebala ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Arak'izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah zanak'Israely dia araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàn'i Mosesy dia alitara vato tsy voavoatra izay tsy nopemby ary dia nanatitra fanatodorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy sady namono zavatra atao fanadihadiavanana. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'i Mosesy izay efa nosoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely. Nandidy zany, nandidy Mosesy, nandidy Josoa teto anaovana alitara tahaka ny nataony Mosesy ihany amin'ny fananganana ny alitara zany izay naorina ozy izy teo amin'ny tendrombohitra Ebala. Zany hoe rehefa tonga any Kanana zany, io zany ny toerana izay tokana mba hiteranan'Andriamanitra. Ary eo ny toerana izay hitakiana ny tsodrano zany ho andre zanak'Israely reto. Fa zareo kosa aloha tsy nitady ozina fa eo zany toerana iray izay hanononana ny tsodrano ho an'ny zanak'Israely zany. Dia teo amin'io alitara io zany no baiko izay nomen'Andriamanitra mba ho atao mandrakariva entina hatsiarovana ny lalàna ihany koa. Lalàna izay satria rehefa tonga teo dia natao teo koa ny lalàn'Andriamanitra. Napetraka teo mba samy ho tsarovana avokoa. Ao anatin'ny amin'ny Deutéronomie toko 2:20 izy toko 7:20 no mitantaran'izay sy ny 7:20. Mety mipetraka angamba mifantania hoe fa manina no tendrombohitra Ebala. Araka ilay dikany hoe Ebala teo hoe tendrombohitra avo dia tian'Andriamanitra nisam-pianakaviana mba hametraka toerana manokana. Azo lazaina hoe toerana manana maha izy azo ao tokantrano, hanorenana alitara.
ho an'Andriamanitra. Saika iteny ny namako ato ohatrany izakanako azafady indrindra. Nisy tendrombohitra roa manko izany voalaza eo amin'le lohateny kely eo alohan'ny Josoa toko 7:telopolo teo. Misy hoe ny nanoratan'i Josoa ny dikany lalàna tamin'ny vato sy ny namakiana ny fitahiana sy ny fanazonana teo tendrombohitra Gerizima sy Ebala. Izany hoe misy izany le antsoina hoe Gerizima, dia le anankiray hoe Ebala. Ao amin'ny Deutéronomie izy io dia voalaza fa eo Ebala, tandrifin'ny Ebala no nanononana ny fanozonana, ary tandrifin'ny Gerizima kosa no nanonana ny fitahiana. Dia lasa mipetraka izany ilay fanontaniana tokoa hoe fa ahoana no teo Ebala indray nanorenana alitara. Dia avy hatranintsika izany dia miampita amin'ilay tandindona, satria maneho zavatra ara-tandindona moa izany. Ny zavatra rehetra ao amin'ny testamenta taloha dia misy tandindony ao amin'ny testamenta vaovao. Ka hovakintsika ny ao amin'ny Galatiana toko 7:17 ka hatramin'ny 14. Izao ny voalaza ao hoe Kristy nanavotra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona monjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana amin'ny fanahy. Izany hoe eto izany dia hitantsika mazava fa nanjary ozona ho antsika izany Jesosy mba hahazoantsika fitahiana, satria izay izany anankiroa an'ireo tendrombohitra ireo ilay misy idirany hoe fanozonana sy ny fitahiana. Dia izao navadiky Jesosy ny toe-javatra izany tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nanjary izy ny voaozona, tsika kosa nandray fitahiana. Raha jerena izany izay toe-javatra izay, fantatsika tsara fa tsy ny didy folo ihany no naverina ny soratana, fa ny soratana ihany koa ny fitsipika rehetra ny didiny amin'ny ozona sy ny fitahiana. Dia hitantsika tsara fa rehefa vita izay fanoratana an'ilay dika mitovy izay dia fantatsika hoe zaraina roa ny olona. Ny ilany manandrify ny tendrombohitra Gerizima, ny ilany manandrify ny tendrombohitra Ebala. Tsy miaraka ireo. Ry mpiara-midinika namana isany ary mpiara-mianatra, tsy tafaraka eo amin'ny fiainana ny fitahiana sy ny ozona. Tsy tafaraka. Ary tsy misy hoe anilanelany hoe za mba aleo mba mahazo fitahiana na dia misy ozona aza indraindray. Fa na fitahiana no azonao, na fanozonana no azonao. Petraka ny fanontaniana, mametraka fanontaniana indray ato. Tsy haiko izay amaly aminareo mirahavavy hoe fa inona teo vorana hitandrina ny Paska, mbola nanam-potoana indray anoratana ny didy folo, ny didy rehetra momba ny fitahiana sy ny ozona, kanefa hiatrika ady. Fa inona ny tena tanjon'Andriamanitra manoloana izany toe-javatra izany? Inona ny tena kendren'Andriamanitra ao anatin' izany rehetrarehetra izany? Ato amin'ny lesitsika moa dia mamaly an'izay mazava tsara. Ao amin'ilay pejy faraka amin'ny 50 dia izao voasoratra hoe na dia manan-danja aza ny ady sy ny fakana ny tany Kanana, dia misy zavatra iakinanaina bebe kokoa noho izany: ny fahatokiana amin'ireo fitaky ny lalàn'Andriamanitra. Tsy tanjona tsy akory ny fakana ny tany Kanana, fa dingana iray ao anatin'ny fanatanterahana ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Israely sy ny famerenana amin'ny laoniny ny taranak'olombelona rehetra. Izay izany ilay tanjona kay mahafoaka be ilay izy. Tsy teo amin'ny Israely rehetra izany, fa manana drafitra lehibe Andriamanitra ho antsika rehetra ny amin'ny taranak'olombelona rehetra. Mbola mametraka fanontaniana ihany hoe moa ve tsy ireo olona ireo koa le manao hoe izay rehetra lazain'i Jehovah aminay dia ataonay, fa nahoana ny mbola soratana indray, fa nahoana ny mbola nadika indray? Moa ve tsy efa ampo, tsy efa an-tsaina ve ilay toe-javatra? Inona ny antony? Matetika izany ary tsy ny olona iray na roa, fa ny olombelona rehetra amin'ny ankapobeny dia mety manana fironana anadiny. Eo izany. Za koa anatiny. Eo izany mahatonga an'izay hoe napetraka izay, satria amin'ny zavatra rehetra izay eo amin'ny
lalan'ny fiainantsika zany dia mety misy izay fanadinoa izay ao amin'ny ndeny vakitsika fotsiny ao amin'ny Deutéronomie 4 antony anankiray izay nametrahan'Andriamanitra izay. Deutéronomie 4:1-3. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hahafoy anao na handringana anao na hanadino ny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany taminy. Zay zany ny antony. Ary indraindray dia mety manjary mety hoe tsy azo soroana ireo zavatra izay atao, ireo fanadinoana zany, fa izao kosa nefany ny zavatra tena takian'Andriamanitra dia ny hanomezana lanja ny fanompoivavahana aminy. Ohatra hoe amin'izao fotoana izao zany ny andeha andraisantsika lesona, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Eo zany ny fotoana izay hiverenana. Indraindray adino le fanekena tamin'Andriamanitra, adino le fanoloran-tena fa amin'ny fotoana manokana izay anaovana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo iny dia eo ilay mamitra-pihavanana, izay ilay mametraka an'Andriamanitra indray ho eo aloha indray zany amin'ny fotoana iny, manavao hatrany hatrany. Inona ary zany ny fandraisan'izay azo lazaina hoe tari-dalana izay amin'ilay andinina atao tadidina? Mazava moa zany ilay izy fa ny natao katsahantsika voalohany zany dia ny ara-panahy mandrakariva izay ilay hoe fivavahana. Dia soa ihany zany tsika fa nomen'Andriamanitra n'ireny toromarika ara-pivavahana ireny mba tsy hanadinoantsika tahaka n'ilay fanasan'ny tompo teo manao an'ireny fomba ireny isika tsy hanadinoantsika n'ilay fitondran'Andriamanitra ny fitiavany, ny fanavotany antsika. Ry mpiara-mianatra namana isany, mpianatra ilay sekoly sabata rehetra, zava-dehibe zany ny mametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana amin'ny fiainantsika. Tsarovo zany fa manoloana ny ady ataonao dia tokony hanokana fotoana hivavahana ianao. Ary anankiray ilay hoe ilay nosoratana ny lalàna napetraka teo ny alitara ankily izy. Dia mba hatsapahantsika zany fa manoloana ny ady ataontsika dia misy sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterahana. Misy sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho atao. Satria ao ambadiky ny fanekeko an'izay sy ny tsy fanekeko an'izay misy ozony na fitahiana. Hiditra fizarana fahatelo farany ary sika dia ilay hoe toerana manokana hivavahana. Ao amin'ny tari-dalantsika moa izy dia lazaina hoe maniry fatratra ny fanatrian'Andriamanitra. Ahoana ny momba n'izy io? Ahoana no azo ambara manoloana ny toe-javatra io? Satria hiatrikady ny vahoaka an'Andriamanitra nefa mbola nisy baiko indray nataon'i Mosesy. Efa nandeha ny fizaran-tany, efa samby nahazo ny anjara ny foko telo aloha zao. Efa samby efa milamindaminy ty fiainana ty, efa mandeha ny fiainana zao tranona tampoka, nahazo tampoka ilay fizaran-tany. Fa ozy zao hoe aloha manangana kely tranolahy, taberina kely, ahoana ny azo ambara manoloana izay izy miravavy. Mbola miverimberina hatrany moa zany ilay loha hevi-dehibe antsika eto fa tena lahara-pahamehana tokoa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary tsapany Josoa zany ary nampitainy tamin'ny zanak'Israely. Rehefa vakitsika ilay ao amin'ny Josoa 4:20 ilay andininy voalohany io dia izao ilay tapany voalohany hoe dia nivory tao Silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana tranon'ilay fihaonana tao. Hatreo aloha zany dia teo hoe tsapany fa nilainy ny mifandray amin'Andriamanitra satria ilay tabernakely manko zany dia natao hifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra. Ao Andriamanitra no miresaka aminy, ao koa izy no miresaka amin'Andriamanitra. Fa tonga dia avy hatrany eo amin'ilay tapany farany dia hoe ary ny tany dia resy teo anoloany, eo amin'ilay andininy voalohany ihany. Io zany ilay tsiambaratelon'ilay fandresena. Isika zany mieritreritra fa ny paikady ataontsika sy ny kajikajy rehetra ataontsika no mety azontsika amin'ny fandresena. Fa ampianarin'ny soratra masina sy ny oam-piainan'i Josoa zany tsika eto fa ilay fifandraisana amin'Andriamanitra no tsiambaratelon'ny fandresena arak'ilay andininy teo hoe nanangana tranon'ilay fiainana tao ary ny tany dia resy teo anoloany. Mahafinaritra mieritreritra an'izany. Tena zava-dehibe zany ry mpiara-mianatra namana izy ary ny zavatra manaitra anahy eto ireo nefa nahazo zaran-tany tsy ny teny manao hoe aza mikitikity ilay izy fa milamina zahay.
ireo mbola tsy nahazo ny anjara tsy manao hoe aizana mba anjara anay aloha fa aza fampitaotaona fa ny mahafinaritra eto reto vahoaka an'Andriamanitra eto manaraka fandaminana, manaraka ny taridalana izay apetraky ny mpitarika. Ry mpiara-mianatra namana, manoloana zao toejahatra atrehintsika izao, manoloana ny andin'ny fiainana rehetra mba vonona ve anaraka mandrakariva, tsy ampimonomononana, ampifaliana ny taridalana men'Andriamanitra. Sao dia mbola misy nahazo ambary ia zava-dehibe tokoa izany ho antsika kristiana izay velona ao anatin'izao andro farany izao andro ny amin'ny andro fanavotana izany. Vakintsika angely eo amin'ilay pejy 750 eo amin'ny paragrafy farany indrindra. Zava-dehibe kokoa antsika kristiana izay velona ao anatin'ny andro fanavotana tena izy, andro fanavotana tena izy ankehitriny ny mifantoka amin'ilay fitoerana masina any an-danitra raha eo ampiatrihana ny adidintsika amin'ireo olona goavambe moderna izay meka finoantsika sy fanantenantsika ary lovantsika ara-panahy isika. Hatreo aloha dia toizaka avy eo fotoana izany izao izay hiatrehantsika an'izay andro fanavotana lehibe izay. Dia inona ny tokony ataontsika? Katsao aloha ny fanjakana sy ny famarinana. Toy an'izao izao, raha miantehitra mandrakariva amin'ny asan'i Kristy izay tanterany eo amin'ny hazo fijaliana sy ny ataony ao amin'ny fitoerana masina ny an-danitra isika, dia afaka miandrandram-pinoana amin'ny fotoana izay toeran'Andriamanitra indray eo anivon'ny vahoakany ho mandrakizay kosa izany amin'izay fotoana izay. Mahafinaritra izany zavatra izany ry mpiara-mianatra namana isiny. Raha izay no jerena ny fitoerana masina ny fonenan'Andriamanitra hitan'ny maso. Marina fa zava-dehibe ny fahazahoana tany olova ho aizandray moa raha ohatra ka tsisy tany mba olovaina. Fa ho an'Andriamanitra dia soman'ireto zanak'Israely, zava-dehibe mihoatra ny fahazahoan-tany ny fahatsapahana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary izay ilay hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ao anareo izany rehetrarehetra izany. Mila manangana toerana anatrehan'Andriamanitra isika. Tapitra ny fotoanantsika fa sao dia manana fitinana ilay izy. Iza ny teny voalohany mba teny farany nareo miravavy, iza ny teny voalohany. Ao ary. Ny amaranako azy angamba dia izao hoe tsika rehetra eto moa izany samy manana ny rotorotom-piainantsika ary mihamrotoroto hatrany ny fiainana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa dia izao matetika tsika ny manao atsirambina n'ilay manokana fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra miaraka amin'ny ankohonantsika. Matetika izany manjary adinontsika izany rehefa somebiseby loatra isika manatratra an'ilay tanjontsika heverintsika fa izay ny laharam-pahamehana, kanefa mahafinaritra fa nampatsiahantsika izany ny lesona tamin'ity indray mandeha ity fa ilaintsika ny manokana n'izany fotoana iarahana amin'Andriamanitra izany, izay raha teo moa ny antsoina hoe manorina alitara ao an-tokantranontsika dia ilaintsika izany raha te handresy isika. Fantatsika ihany manko ao am-pontsika lalao fa ny fotoana mamy indrindra eto amin'ity fiainana mandalo ity izay vetivety ihany tsika tsy fantatsika izay ho avoaka ny ampitso dia ny fotoana mamy indrindra dia ilay mba hiarahantsika amin'ny olon-tiantsika, hiarahantsika amin'Andriamanitra ka aingana isika izany hanararoatra ny taridalana omenantsika toy ny hiverina indray amin'Andriamanitra hifandray aminy. Zaleo tompoko. Saika voalaza datsy ny tiako ambara eo amin'ilay hoe alitara. Io alitara io no fotoana izay hiverenana eo amin'Andriamanitra. Satria tamin'ny fotoana izay nisy ny mifanatitra dia eo no apetraka amin'ny fahotana, eo no dorana, eo no miakatra ny setroka hiakatra any amin'Andriamanitra mba ho ankasitrahana. Izany hoe amin'izao androntsika izao izany dia izao ilay alitara, ilay fanokanantsika ny tenantsika, ny ankohonantsika, hanolotra maraitsy hariva, hitalao famelan-keloka ary hangataka ny fankasitrahan'Andriamanitra sy haneho fiderana sy fankasitrahana azy isan'andro izany dia tokony ho lohalahara izay, laharam-pahamehana, ny fiankofana hozy izy melo. Na dia inona na inona izany mahamaika antsika, arak'ilay voalaza teo rotoroto vao maraina mandra-pilentika ny masoandro dia ohatran'ny tsy hanana fotoana isika ho atokana ho eo amin'Andriamanitra amin'ilay alitara. Antso antsika izany hoe andeha re izaho anatin'izay voalohany,
mba hiverina anangana ilay alitara ho an'ny fianakaviana izany. Re mpiara-mianatra namana, mino aho fa voarainao ny antso, ny safidy zany sisa no ataonao. Le lohateny dia hoe fahatokiana tanteraka, fiankofo anao anatin'ny ady. Tena tanjona kendreny lesona zany tamin'ity androany ity dia zao hoe ao anatin'ny ady zay atrehanao dia tokony atoky ianao, tokony tsy hanatahotra ianao. Ny ady atrehina, ny ady tanterahana, fa ianao nefa fa mahazo antoka fa andresy ianao. Tsy fandaniam-potoana zany. Aoka zany tsy heveritsika fandaniam-potoana ny fanaovana ny alitaram-pianakaviana. Zay ny iainantsika ankehitriny. Fa ho raisy tombontsy manokana, tahaka ny zanak'Israely, ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny ivon'izy ireo no tena zava-dehibe indrindra. Ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny ivon'izy ireo no tena loharanom-pitahiana indrindra. Ary ny fanatrehan'Andriamanitra teo anoloan'izy ireo no moramora na azahoana ireo tany teo anoloan'izy ireo. Ny faniriana dia zao engene ho tanterahantsika ilay andina tao tadina manao hoe fakatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ka samy hanao an'Andriamanitra ho lara-pamehana, tsy ho fandaniana andro akory fa ho fitahiana ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Andeha ry hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra izay io, misaotranao izahay noho ny fahatanterahany fotoana teto androany. Ny irinay, aoka ny fanainao masina no hitaridalana ny tsirairay avy, ka samy handray safidy sy fanapahan-kevitra ametraka anao aloha alaharany ny fiainanay. Ka na dia misy aza ny ady mahamaika indrindra, na dia misy aza ny verinay fa manandanja indrindra, dia aoko izay kosa anao lara-pamena, ianao no manandanja kokoa no ireto zavatra ireny, ka ianao no eo aloha fa ny sisa manaraka orina. Petraka am-pelatananao ary ny fiainanay, reto mpiara-mianatra rehetra ireto dia mba samy handray izany safidy tsara izany. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.